Raha banao ndray tavaverina eto amin'ny tuto son gasy. Ato anatin'ity vidéo ity tsy asiantsika blabla be fa tonga de ho resantsika avy hatrany ny antony zany. Ny antony ity de hitantsika ato anatin'ireny fifampizarantsika ato anatin'ny commentaire reny misy zavatra tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy. Inona le zavatra tsy mipetraka tsara araka ny tokony izy androany de miresaka manokana makasika ny sonorisateur rehetra sy zay te hiasa ao anatin'io métier na sonorisation io zany. Zany hoe atsika rehetra efa manana matosy am'zao zany na hoe mbola vao te heritreritra ny vidy matosy. Zao misy référence tokony ho fatatsika. Référence zay mipetraka hitantsika any ohatrany hoe modèle zay narahantsika teny aloha misy zavatra tsy norme ao anatin'le zay mahatonga manao an'ity vidéo ity mba ampitovitovitsika ny niveau-ny bande rehetra zany am'zao zany hoe ohatran'izao any reto ny zavatra tena tokony ho fantatra, reto ny incontournable, reto ny légendaire ao anatin'io tantaran'ny resaka son io. Atombokitsika amin'ny resaka micro aloha le izy de tonga de avy hatrany amin'ny batterie. Na batterie ny amin'ny grosse caisse de mila tsy maintsy manana ny chure beta 52A ianao. Na raha mila alternative ianao zany hoe mila son somary hafa kokoa zay misy attaque kokoa de ny AKG D112. Raha ho an'ny micro ny taoma mandray de nisan'ny tena malaza indrindra am'zao de ny AKG E604. Azonao ampiasaina ihany koa ny MD421 zay isan'ny tena manana son, manana caractéristique tsara be ihany koa izy indrindra fa raha ampiasaina amin'ny tombe basse. Raha ho an'ny caisse claire de avelako nareo ametrako amin'ny commentaire hoe iza le micro légendaire tena ampiasaina ho an'ny caisse claire. Ho an'ny guitare acoustique indray raha tsy fantatrao na live aza de ny guitare acoustique tsara indrindra sy mety ihany koa raha alaina amin'ny micro cigarette à condensateur. Nisan'ny tena malaza indrindra amin'io dia ny Neumann KM184. Neumann fatatsika tsara lafolafo raha ohatra ka mitady alternative ianao nefa ny ao anatin'le norme ihany koa zany hoe ao anatin'le standard. Incontournable ihany koa dia ny Shure SM81. Reo micro anankiroa lazaiko reo de sady azo anaovana ampiasaina ao amin'ny Charleston, azo ampiasaina ihany koa izy amin'ny Overhead, isan'ny tena fampiasako azy koa amin'ny chorale indrindra fa ny Shure SM81 io nisan'ny tena spécialité ako mihitsy io tena tiako be io micro io. Fahatelo anatin'izany ho an'ny cuivre sy ny bois. Le cuivre lazaiko eto zany de reo saxophone sy ny sisa. Mazava ho azy ny SM57 no isan'ny tena standard indrindra ampiasainao anatin'ireo. Azonao ampiasaina ihany koa ny EV, afaka mampiasa ihany koa ianao ny MD 421 fa nisan'ny tena incontournable dia izay. Misy ihany koa le Rode NT5 zay malaza ihany koa izy io ampiasaina sur scène, azonareo ampiasaina zay ao anatin'le lista ihany koa zany. Fa efatra micro voix pire, micro dynamique ho an'ny pire. Avelako nareo ilaza hoe inona le micro légendaire zay tsy maintsy ampiasaina ihany koa ho an'ny pire. Tsy hoe tsy maintsy moa zany fa isan'ny tena incontournable ary hitanareo foana eny amin'ny saina rehetrarehetra eny. Avelako nareo apetrao amin'ny commentaire le izy raha hainareo. Fa dimy mbola ao anatin'ny micro ihany tsy maintsy manana micro polyvalent ianareo satria nahoana? Satria betsaka ny zavatra mety ho imprévu, betsaka ihany koa ny micro zay tena hoe tokony ho spécialité arakaraky ny fomba ampiasana azy zany hoe tsy maintsy ity tsara kokoa raha ho anito, ity tsara kokoa anito nefa tokony tsy maintsy manana couteau suisse nareo dia eo ny mivoaka ny AKG C414 satria naiza toerana ametrahanao an'izy io de mety daholo na voix, na caisse claire, na overhead, na piano acoustique, na guitare acoustique, ninina ny C414 no standard indrindra na en studio na en live. Tsy mifanalavitra fa miarakaraka aminazy eo ihany koa ny Audio Technica AT4050 zay isan'ny micro ohatrany hoe alternative ny C414 moa zany izy io fa de tena polyvalent ihany koa nefa moramora kokoa ny vidiny. Zay na micro fa iresaka ndraitsika ny amin'ny ampli ana gitara. Tsara fatatrao fa ny ampli rehefa sur scène, rehefa haut de gamme zany hoe rehefa tsara zany sonao anao professionnel ny sonao anao de tokony anana ampli à lampe anao. Ka noho izany nisan'ny anankitelo zay tsy maintsy lazaiko anao dia nisan'ny tena tiako ihany koa le izy de ny Vox AC30. Io AC30 io nisan'ny tena polyvalent indrindra ary tena manana chaleur tsara be. Zay araka le lazaiko anao zao hoe zay spécialité ako raha zako no mitendra de io aloha no tadiaviko voalohany. Faharoa dia ny Fender Deluxe Reverb.
izy io manome son un peu cristallin zany fa io zany anisany tsy maintsy tokony anananao ihany koa. Ny fahatelo anatin'izany ho an'ireo tia zavatra mavesabesatra hard rock dia ny Marshall JCM 800. Zany hoe raha manana ireo anankitelo ireo ianao dia efa sûr fa manana ny ampy. Zany hoe raha ohatra ka mitady ampli spécifique zany le artiste tonga aty, ohatra ny misy artiste ngeza be tonga any Madagasikara, dia rehefa tonga any Madagasikara izy dia mitady ampli spécifique dia tsy anananao ohatra hoe JCM 2000 ohatra. Toy izy ianao za tsy manana fa reto no ananako reto anankitelo reto, tsy maintsy misafidy ray am'ireo izy ary manaiky izy fa tsara daholo reo mahavita azy ndray am'ireo. Eny sûr fa mahavita azy fa tsy maintsy hoe mamaly ny demande zany ireo. Mbola anatin'ny resaka ampli dia ampli basse indray no resantsika. Raha arako tsara le izy le resako teo sy zéro sahako zao dia resaka backline fa tsy le ampli de puissance akory. Ny ampli classique en basse dia ny Ampeg SVT CL. Lafo dia lafo ny vidiny fa io no classique. Mpanaovana son rehetrarehetra ny akamaroan'ny son enitsika rehetrarehetra dia avy tamin'ny ampli daholo dia avy eo nalaina tamin'ny micro. Faharoa manarakarak'izay dia ny Fender Bassman. Fender ao anatin'ny any ambony foana izy Fender Bassman. Dia ny fahatelo ny ampli Orange 200p. Efa hitanao kosa ankambareny ao anatin'ny vidéo ny matetika ny British ampli Orange daholo ny azy ny tena isan'ny tena ampiasain'zareo dia io koa ao anatin'izay. Dia araka nefa fantatrao reo ampli reo dia alaina micro daholo izy reo dia eo no miditra antsehatra reo micro polyvalent ireo no mikapta azy mandefa azy makany amin'ny console de mixage. Reo lisitra ny lazaiko reo dia reo no klasika indrindra maneran-tany. Zany hoe maneran-tany. Zany hoe ny dikan'izay maneran-tany zay dia amin'ny Madagasikara ihany koa. Tsika tsy afaka manao norme vaovao hoe ary efa aty Madagasikara dia X32 araka le commentaire an'le namantsika zay hoe ny X32 no lasa référence fa maneran-tany le izy. Fa izao anefa aza fangaro amin'ny resaka subjectif le satria ny antony anazavako an'ilay izy aminao amin'izao dia zao. Zako zao raha hitanareo nanana Nord ary mampiasa Nord ty Nord amin'ny clavier. Ny son an'ilay izy tena ikuizana maneran-tany hoe tsara ny Nord. Kanefa ny Nord tsy mbola tafiditra tanteraka ao anatin'io resaka incontournable io inona moa zany fomba filazana anazy hoe les classiques io fa ny classique zany zao mbola tafiditra anatin'ilay izy dia ny Yamaha Montage. Dia dikan'izay zako zany raha te ho tafiditra ao anatin'ilay norme manana an'ilay minimum tokony ho izy dia tokony hanana Montage. Zay ny antony nahatonga tsy maintsy nividy Montage. Ka noho izay zany aza fangaro amin'ny zay zavatra ampiasainareo le izy hoe tiany tsara satria ty hitako hoe ohatran'izao tsara. Tsy hoe raha manana son nareo ohatra hoe nareo no isan'ny sonorisateur ngeza indrindra ao amin'ny tanàna dia hoe tsy maintsy nareo zany norme dia hoe rehetrarehetra zany tsy maintsy anaraka hoe zao ny marika anito. Tsy zany. Rehefa tsy manana an'ireo ianao dia mbola tsy izy. Misy marika taty aoriana zay tsara be dia be ohatra hoe micro ana batterie zao ny anako zao ny Audix ny tena isan'ny ampiasaiko T6 T4 T2 reny zany zao ny isan'ny ampiasaiko kanefa moderne kokoa le izy fa na izany aza tokony manana on stock foana an'ireo classique ireo. Ka mbola ho toy izy atsika ty vidéo ty dia ho resakitsika momba ny casque, resakitsika momba ny retour, resakitsika momba ny enceinte zany hoe système de diffusion. Iny moa araka ny lazaiko anareo hoe nisy expérience zay niainako taty fa ny tena tsara indrindra hitondrantsika anazy dia aloha hitovy daholo tsika fantatra hoe inona ny base inona ny norme inona ny légende ohatra ny ahoana marina ity asantsika ty zay vao mitovitovy daholo ny niveau antsika any anatin'ny lohantsika sy ny anatin'ny saintsika any dia miara-manaiky an'ilay izy. Zay raha ohatra ka mety aminao dia asio les pouces bleus dia zarao tsy fantatra raha manana fanontaniana hoe inona ny micro ampiasainao, inona ny hitanao fa tsara ihany koa anefa dia apetrao ao anatin'ny commentaire daholo zany fampizarantsika amin'izay rehetrarehetra miara-mahita eto dia miaraka ho lazaiko anareo lazako anatin'ny commentaire ihany koa hoe zao ny hevitro amin'ity zao ny hevitro mahakasika an'ity. Tsy hoe miteny anareo dia hoe nijery fotsiny tamin'ny Google dia zay fa expérience efa niainako daholo izy efa nampiasaiko daholo ireo fitaovan'ireo ary ananako daholo ireo fitaovan'ireo amin'izao. Zay no mahatonga miconfirme hoe ozinareo hoe lafo be nge zany ny efa mividy nge tsy mitovy marina zany. Tena marina zany fa ny asantsika mitovy international. Raha ohatra ka te hitovy lenta ianao hoe zako mba te ho technicien mba te hafantatra zavatra hitovy lanja amin'ny olona any ivelany dia mila fantatra ohatra nahoana marina
ny comportement, ny dynamique, ny fidélité an'ireo fitaovan'ireo ohatry nahoana ny fiasany de zany rehetrarehetra zany efa mampitombo anao daholo satria fananao fitaovana tsara ihany koa dia mampitombo ny sofinao ny fomba fahaizanao mandray ny dynamique, ny plage dynamique rehetra. Ka zay le izy ry zareo dia arao s'abonner sy ny sisa efa hainareo le izy.